Manolotra ny arahaba tompoko noho ny fandalovana rindrin-drahona ao atsimon'ny Madagasikara ao dia ia malefaka indray ny varatra aza eto Madagasikara na izany na tsy izany azy mety mbola azorana ihany no morontsiraka avaratra atsinanana sy avoany atsinanana fa mifahatra hafa kosa dia maina ny andro amin'ny ankapobeny aoriany ny zavona na azavo tamin'ny maraina ho an'ny avoatany noho izay rindrin-drahona izay ihany koa dia tombanana ahazorana ny talata izao sy ny alarobia ny any amin'ny fahatra atsimo atsinanana sy taolanaro. Raha tazantsika amin'ny sary azo avy amin'ny zanabolana izao ihany koa dia misy an'ity tangorin-drahona ity ato avaratra atsinanana ny Madagasikara. Raha maso akaiky izy io fa na dia ao anatin'ny volana May aza misy antsika amin'izao dia ahina ny mety tombon'izy io hery. Ato anatin'ny 3 na 4 andro avy dia tsy ahina anambana amin'ny Madagasikara io tangorin-drahona io. Ny angatahana amin'ny rehetra moa dia ny anaraka hatrany no vaovao avoakan'ny meteo Madagasikara indrindra isika mipetraka any amin'ny faritra avaratra sy avaratra atsinanana iny. Rao foana ihany koa ny toromarika omeny manam-pahefana eny fotony. Mivinany toetry ny andro ho amin'ny rahampitso maraina dia ahazorana malefaka ny morontsiraka ny faritra Analanjorofo, Ambatsoa, Antalahy ary Sambava. Ny faritra hafa dia omaina ny andro amin'ny ankapobeny aoriany ny zavona na azavo tany maraina ho an'ny afovoantany ny faritra Ivatovavy, Fitovinany, Atsimo atsinanana ary Anosy. Raha ny tolakandro kosa indray dia ahazorana ihany ny any amin'ny faritra Isava, Ambatsoa, Analanjorofo ary Toamasina. Omaloka ny andro any amin'ny faritry Sofia sy Diana. Ny faritra hafa kosa dia omaina ny andro amin'ny ankapobeny na iban-toerana kokoa ingabe masoandro. Raha ny vinan'ny maripana indray dia manodidina eo amin'ny 20 hatramin'ny 24 degré ho an'ny afovoantany, 20 hatramin'ny 30 degré morontsiraka atsinanana ary 13 hatramin'ny 430 degré ho an'ny ilany andrefana. Mananka 5 na 9 degré maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Menabe, Betsiboka, Boeny ary Sofia. Mivinany toetry ny andro ny talata indray dia ahazorana ny any amin'ny faritry Sava, Ambatsoa, Analanjorofo ary Atsinanana. Araka ny efa natsidika teny am-piandohana moa noho ny fandalovana rindrin-drahona dia ahazorana ihany koa ny any amin'ny faritra Atsimo atsinanana sy Taolanaro. Ny faritra hafa dia omaina ny andro amin'ny ankapobeny aoriany ny zavona na azavo tamin'ny maraina ho an'ny avoatany. Amin'ny fiafaran'ny tolakandro kosa dia iverina andrahoana tsikelikely ho an'ny faritra avaratra andrefana sy ho an'ny ilany atsinanana ny avoatany. Mivinan'ny maripana indray tsy dia misy fiovana misongadina fa eo amin'ny 20 hatramin'ny 25 degré ho an'ny faritra anatiny, 20 hatramin'ny 30 degré morontsiraka atsinanana ary 13 hatramin'ny 430 degré ho an'ny morontsiraka andrefana. Eo amin'ny 30 na 30 degré eo foana amin'ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Menabe, Boeny, Betsiboka ary Sofia. Vinany toetry ny andro ny alarobia ary namaranantsika sahady dia ahazovana miandalana aloha ny varatra aza vokatra izay indrindra ahazorana malefaka somary miatoato ny morontsiraka atsinanan'ny Nosy iray manontolo manomboka ny morontsiraka ny faritry Sava hatrany Taolanaro. Andrahona na anjombona mety arahana herikerika manify kosa ho an'ny ilany atsinanana ny avoatany. Ny ilany andrefana sy any amin'iny atsimo andrefana iny moa dia omaina tanteraka mihitsy ny andro amin'ny ankapobeny na andrahoana vitsy. Raha mahakasika ny maripana indray manodidina eo amin'ny 20 degré maripana ambany indrindra ny vakina karatra ary misy vidinany kely eo amin'ny 20 na 30 degré kosa maripana ambony indrindra ho an'ny avoatany. Morontsiraka atsinanana kosa eo amin'ny 20 hatramin'ny 30 degré ny maripana raha toka eo amin'ny 30 hatramin'ny 430 degré ho an'ny morontsiraka andrefana. 5 na 30 degré hatrany maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Sofia, Betsiboka ary Menabe. Izay indray raha mivinany toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao manaraka indray. Veloma tompoko.